Raha teny novakitsika teo dia varotsika saina sahady angamba aloha inona ny tiana hambara androany alina. Ny tiana hambara androany alina dia fitiavan'Andriamanitra anahy, fitiavan'Andriamanitra anao. Le Jaona fahatelo andiny faha enina ambin'ny folo ilay hoe faitsika tsy anjery mihitsy. Nomeny zanan'ilay tokana ozy izy. Izay ny porofon'Andriamanitra, porofo-fitiavan'Andriamanitra antsika, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ozy izy nasehony antsika tamintsika mbola mpanota azy. Dia natsonin'Andriamanitra ho zanantsika, natsangan'Andriamanitra tsika dia afaka miantso azy hoe papa, dady, ray eo. Dia ny fanahin'Andriamanitra no milaza antsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Le iny izany tsy hoe mahafantatra an'Andriamanitra fotsiny aho satria mahay tsy anjery an'izany verset izany, dia haiko ao anatin'ny saiko hoe zanak'Andriamanitra, fa le fitiavan'Andriamanitra tokony hilatsaka ao anatin'ny foko, révélation any anaty mihitsy izany, mba hahafahako ohatran'ny hoe mandeha araky ny natao hoe zanak'Andriamanitra fa tsy hoe zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafantarako azy amin'ny saiko, nefa hoe araky ny teneny teo hoe tsy nandray fanahy-pahandevozana mitahotra ianao. Non, izany zanak'Andriamanitra izany rehefa mandeha ianao raha tokony manana ny atao hoe confiance, tsy hoe mireharena hoe misehoseho, fa manana an'ilay fahatrikiny hoe zanak'Andriamanitra, izaho manana amin'ny alalan'ny zavatra nataon'i Jesosy, manana lalana mankeo anatrehan'Andriamanitra, mangataka, mianta, mifona koa raha ilaina, fa izy no mifidy ahy. Hoe mbola tsy ary ozy izy ny fanorenan'izao tontolo izao, araka ny voalaza amin'ny Efesiana 4:1-5 dia efa mifidy anao izy. Mbola tsy nanamboatra ny tany akory izy dia efa mifidy anahy, efa mifidy anao, mba ho masina sady tsy manatsiny ao anatrehany isika. Masina sady tsy manatsiny. Ahoana moa izany hoe mba ho masina sady tsy manatsiny izany tsika? Tsy possible izany amin'ny maha-olombelona atsika fa tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy mampatonga antsika ho masina sady tsy manatsiny. Dia notendrena ozy izy tsika amin'ny fitiavana mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy arak'izay ankasitrahany fony. Izy no mifidy ny olombelona izany e. Izy moa mystère, tsy fantatra hoe manina izy mifidy na mifidy anao, manina izy tsy mifidy ho kafa. Fa le fitiavan'Andriamanitra izany dia fitiavan'Andriamanitra tsy misy fepetra. Ohatra ny fitiavan'Andriamanitra ny Jesosy ny fitiavany anao. Ohatra ny fitiavan'Andriamanitra ny Jesosy ny fitiavany anahako. Ary manina moa Jesosy nanana ohatrany hoe succès be mihitsy tetỳ ambony tany tamin'ny asa nataony satria izy justement fantany tsara ny fitiavan'Andriamanitra azy ka tsy mba misalasala izy mangataka. Fa mangataka Jesosy dia mahazo. Ninona nangatahany Jesosy dia azony satria manana an'izay relation personnelle amin'Andriamanitra izay izy mahafantatra hoe tian'Andriamanitra ray izy. Fa tsika sy ianao koa tokony ohatr'izany. Fa tsy hoe any zan'Andriamanitra izany, any an-danitra any. Indraindray izy mihaino ny vavako, indraindray izy tsy mihaino ny vavako. Indraindray tsy tiana rehefa maditra. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy fantatsika tsara inconditionnel. En fait, c'est pas un amour basé sur la performance. Ohatran'ny olombelona indraindray hoe tiako ianao rehefa sanatria ohatrany hoe ny zanakitsika, tiako ny zanako rehefa mianatra tsara ny ampianarana, fa rehefa maditra izy tsy tiako intsony. Ny olombelona mety manao an'izay, fa ny an'Andriamanitra izany hoe ninona nataonao tsy manala ny fitiavako aminao. Misazy misy indraindray. Fa indraindray tsika ny fijerintsika an'Andriamanitra ray hoe Andriamanitra manana fitiavana izay miankina amin'ny performance akana, fa rehefa ohatra voadisika ela dia tsy maintsy hikapoka foana izy. Mampatahotra izany ilay Andriamanitra. Tsy misy relation amin'Andriamanitra ray, fa mampatahotra hoe ilay Andriamanitra mikapoka raha vao maditra, raha vao solafaka. Dia rehefa mila zavatra amin'Andriamanitra tsy maintsy manao endry tsara, azony manao endry tsara mandritra ny ray andro na herinandro, izay vao mangataka. Fa raha vao maditra kely dia miandry kapoka, tsy maintsy voakapoka. Tsy izay ilay Andriamanitrantsika. Ary mamaky Baiboly sy mivavaka ve ianao fa sao dia bedy. Dia ohatrany hoe izay izany atao hoe religion. Mamaky Baiboly sy mivavaka fa sao dia bedin'Andriamanitra. Sao dia manjary tsy mahazo valom-bavaka raha pitsy raha mangataka zavatra. Tsy misy etaeta, tsy misy fafinaretana, tsy misy fifaliana le mivavaka sy mamaky Baiboly fa faneriterena hoe za tsy hanao maditra, za tsy hanota, fa sao dia voakapoka. Raha mbola ohatr'izay izany ny relation antsika amin'Andriamanitra, tena tsy mahalala an'Andriamanitra isika. Matetika ny relation antsika amina ny raintsika biolojika na hoe père terrestre na biolojika antsika, ny olona nitaizantsika, matetika izay no ohatrany hoe projetentsika amin'ny relation antsika amin'Andriamanitra. Satria indraindray hoe vao maditra dia mikapoka. Tsy mahazo zavatra ianao raha vao tsy endry. Dia ohatr'izay koa ny ataontsika amin'Andriamanitra, mila endry izay vao mahazo mangataka.
Nanota tamin'ity ka mbola tsy mahazo mananina aloha. Mivavaka kely angamba zay vao manao zao. Fa matetika ny relationtsika amin'ny raintsika etỳ ambony tany no ataontsika ohatran'ny relationtsika amin'ny ray any an-danitra. Mety hoe tsy conscient akory tsika amin'izay zavatra zay. Ka efa manao ahoana ny fijerin'Andriamanitra antsika? Ny fijerin'Andriamanitra anao sy fijerin'Andriamanitra ahy dia fitiavana tsy sisy fepetra, ny valeur anao sy ny identité anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao no hitany. Fa tsy hoe zavatra nataonao taloha, ny fahotaonao taloha, ny tsy fahatanteranao na ny échec. Zay zany tsika zany. Tsika moa zany mbola ataoko hoe tsy tonga lafatra e, tsisy ho tonga lafatra fa mbola produit en cours foana tsika. Fa ianao le zavatra efa nomanin'Andriamanitra hoe izy ianao, izy zako, izay no hitany raha mijery anao izy. Dia misy an'i Jesosy moa zany eo alohantsika zay hoe masina sady tsy manan-tsiny ianao. Ahoana moa ny hahatonga anao masina tsy manan-tsiny efa manota foana izanany amin'ny alalan'i Jesosy ihany. Fa ianao mpandresy mety an'Andriamanitra fa tsy hoe ny fahotako foana ny hitany raha vao mijery ahy, na ny fahadisoako foana ny hitany raha vao mijery ahy, ny zavatra ataoko foana ny hitany raha vao mijery ahy, tsy tanteraka mihitsy ao anaty an'Andriamanitra. Matetika tsika olombelona no mikarakterize ny olona entre guillemets araka ny lasany hoe iny dia zao foana nataony iny, tsy lasa mihitsy, tsy tavavoaka mihitsy. Je rehefa tsika ny lasan'le olona dia projetentsika amin'ny futurany hoe raha ny zavatra hitako momba ny lasanao ianao dia tsy tavavoaka mihitsy. Zao anao zao efa 10 taona, asa 15 taona, 13 taona, tsy haiko 10 taona, mbola tsy vita ihany ny nataonao hatramin'izay. Andriamanitra nefany tsy kivy mihitsy. Ataoko mbola misy fofinaina ianao, matoa ianao androany mbola misy fofinaina dia mbola misy zavatra nomanin'Andriamanitra ho anao. Fa tsy hoe mijery ny lasanao izy hoe efa 10 taona tsisy efa tsy échec ny fiainanao fa dia tsy hitako intsony izay atao aminao ary koto na ardozy fa dia efa 10 taona ianao 15 taona ianao efa ela be ianao tsy namokatra mihitsy ianao ka dia tsy miala nenina fa izy Andriamanitra hoe kivy Andriamanitra mijery hoe inona ny nanomanany ianao dia izay ny fahitany anao foana. Fa tsy hoe androany ianao tiako be rapitso ianao tiako kely fa tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra. Mais marina koa hoe Andriamanitra mijery antsika koa hoe inona ny hoe Andriamanitra mamaly ny olona araka ny asa moa zany. Fa tsy hoe raha vao matahotra foana ianao miresaka amin'ny Andriamanitra hoe matahotra hoe nanota kely androany, tsy navita mivavaka androany, tsy navita namaky baiboly androany, be dia zao dia efa miantso kapoka foana zany. Dia raha vao misy zavatra tonga dia efa hoe kapok'Andriamanitra izay nefa tsy voatery ho izany akory. Raha ohatran'izay zany le fahazonsika an'Andriamanitra dia les relations zany mbola tsy relation sur la base de l'amour inconditionnel et parfait fa mbola sur la base na performance hoe arakaraky ny zava-bitako ny itiavan'Andriamanitra tsy izay. Misy zavatra izay zany tiako zarain'ny Lili fa ny zavatra mivakiny anazy zany justement momba ny hoe izy ianao amin'Andriamanitra dia raha ohatra nananao le texte dia afaka mandroso fiainao azafady mba vakio le Nafinaritra loatra izy ity, vous devez savoir qui vous êtes. Parce que Dieu a insufflé son souffle de vie en vous. Vous êtes excellent en tout point. Le sang royal coule dans vos veines. Donc à présent, redressez-vous, parlez votre tête bien haut, portez votre tête bien haut et commencez à vous tenir comme un membre de la famille royale. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas moyen. Vous êtes un chef-d'œuvre. Levez-vous chaque matin et rappelez qui est votre peintre. Votre valeur ne dépend pas de ce qui vous êtes, elle dépend de votre créateur. Souvenez-vous que l'opinion la plus importante, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. La façon que vous avez de vous transparaît et c'est ainsi que les autres vous perçoivent. Donc, Dieu nous demande de nous considérer comme un roi, comme une reine, sans arrogance, mais avec humilité, car c'est ce que vous êtes véritablement. Parce que vous avez besoin de changer de discours. Si dans votre tête, ça se passe comme ça, si le message dans votre tête est le suivant, je suis lent, je suis bête, je suis malade, je n'ai rien de particulier. Suivez l'exemple de David et osez dire, je suis formidable, je suis doué, je suis unique en mon genre, je suis guéri, je suis un chef-d'œuvre. Amen. Betsaka be diabe le zavatra tenenina teo ary tena précieux mihitsy. Asa raha efa rapitso afaka
alainao sary ilay izy dia zarainao amin'ny serasera ao dia mba samy mamaky an'ilay izy indray fa ny zavatra voatahiriko izany dia izao chef d'œuvre ianao. Ny valeur anao izy tsy miankina aminao fa ilay miankina amin'ny nanamboatra anao dia Andriamanitra. Ianao zavatra eritreretinao momba anao hitan'ny olona satria ianao miprojete an'izay any amin'ny olona. Fa ianao zany roi sy reine na hoe prince sy princesse satria zanaky ny mpanjaka, ny comportement anao tokony ohatran'izay. Fa tsy hoe arrogant fa confiant en Dieu. Mahafantatra ny valeur anao zany ianao hoe izy ianao, tsy arakaraky ny habean'ny volanao amin'ny banky, na ny habean'ny tranonao, na ny habetsaky ny tôbilinao, non, fa miankina amin'Andriamanitra izay namboatra anao. Fa Andriamanitra namboatra anao tsy nanao erreur. Fa ianao izao io parfait, na dia ianao raha mitena aiza koa za ve dia ho parfait, non parfait mihitsy ianao io. Zaraky ny eritreritrao. Dia misy zavatra vakiako aminareo reto dia no ara dia arak'ilay nataony teo koa, misy ny fihevitra diso hoe inona ny eritreretinao momba anao isan'andro. Misy zavatra folo vakiako aminareo reto fa betsaka ny ankoatran'izay. Dia eritrereto indraindray hoe ohatran'iza ny fieritreretanao, misy zavatra mitovitovy amin'ny eritreritrao hoe ohatra voalohany indrindra tezitra amin'ny mpifoan'Andriamanitra. Misy olona mieritreritra an'izany ingeny dia tsy samy manao ninina mihitsy izy tsy samy vavaka akory fa hoe Andriamanitra mifantoka amin'ny tsy fahombiazana sy ny lesoko ato amiko. Tezitra amin'ny mpifoan'Andriamanitra. Sanatria ve moa izany misy amintsika. Ny sasany tsy mendrika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ahako noho ny fahotako taloha, noho ny tsy fahatanterahako. Ohatra, fantatra aho fa tokony manao zavatra nasain'Andriamanitra nataoko nefa tsy vitako hatramin'izao tsy mendrika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ka rehefa tsy mendrika amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia inona moa mbola ivavahako sy makaiky baiboly sy isan'andro fa dia aleoko mijery Netflix ohatra. Rehefa mieritreritra ianao tsy mendrika amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao dia lasa manana sentiment d'inadéquation na indignité dia izay ilay hoe manana ino moa izany ilay filaza azy hoe se sentir mahatsiaro ohatrany hoe ambany na tsy mendrika. Ndrasany koa mieritreritra hoe nahafoy Andriamanitra. Lavitra izy, lavitra loatra. Nahafoy tanteraka izy indrindra fa amin'ny fotoan-tsarotra tsy namaly mivavaka intsony izy. Nanina moa zanak'Israely nandeha nanompo sampy tao amin'ny baiboly satria niteny izy hoe Andriamanitra efa nahafoy anay. Ka rehefa mahafoy anao Andriamanitra dia efa tsy manana fanantenana intsony zany ianao. Misy indray miteny hoe tia Andriamanitra rehefa parfait rehefa lavorary ohatran'ilay teneniko teo hoe fitiavana basé sur la performance zany hoe rehefa mety daholo ny ataoko dia fantatro fa tia Andriamanitra fa misy fotoana tsy manao ninina sady tsy mety dia miaina amin'ny fitiavany anahy. Misy indray olona mieritreritra foana fa mahanasa azy foana no fahotany Andriamanitra. Dia io indraindray mitondra ilay fisainana hoe ny fahasahiranako sy ny fijaliako sy ny aretiko dia kapoka avy any amin'Andriamanitra daholo ny fahotana nataoko. Izany hoe tsy very sy takona izany ilay hoe ny fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra adino fa dia hoe manasazy Andriamanitra no fahatako. Izay angamba mahatonga tsy tafavoaka mihitsy ohatra. Ny sasany moa dia hoe tsy maintsy merite na hoe mendrika ilay fahasoavan'Andriamanitra izay vao mahazo ny fahaveoran'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny asa tsara, ny fitondran-tena, fa tsy omena mamaim-poana izany ilay fahasoavan'Andriamanitra io fa mila mendrika, mila meritena izany io. Asa mila miasa be izany ianao na mifovo maraina foana na asa na mifady an'ny herinandro ianao na tsy fantatra izay vao mendrika an'ilay fahaveoran'Andriamanitra. Indraindray koa misy olona efa betsaka ny haiko miteny aty matetika moa ny olona tsy dia mivavaka ny hoe tsy miraharaha ny olona ko Andriamanitra fa problema kely izany ve tsisy dikany aminy fa maninona moa ny andehana-dalan'Andriamanitra amin'izany problema kely izany. Tsy izany problema kely izany. Andriamanitra hono mbola occupé be mampiodina ny tany sy mijery ny problema ngeza be fa inona moa ny rarahin'Andriamanitra ny olona kely hoe izany koa ve dia mety namambavaka ohatra hoe mandeha ianao izany ohatra hoe mandeha miantsena ianao na mandeha miasa na mandeha tsy fantatra ianao dia mila parking ianao dia mivavaka izany hoe Andriamanitra ataovy mba mahita parking dia misy miteny hoe izany koa ve dia entina mambavaka. Oui, entiko mambavaka dia mahita avy eo. Fa hoe misy problema kely hono dia tsy mainteressé an'Andriamanitra, tsy misy an'izany fa hevitra diso izany. Misy koa mieritreritra hoe Andriamanitra tena tsara hianjana be mihitsy fa tsy mba raha be fitiavana. Izany hoe le fitsarana sy fahamaizan'Andriamanitra foana izany no mibahana be. Mitsara foana Andriamanitra, tsy mba misy fiantrana mihitsy, mitsara foana. Dia misy koa miteny hoe voafetra ny fitiavan'Andriamanitra. Voafetra ny fitiavan'Andriamanitra fa tsisy an'izany hoe illimité izany na hoe inconditionnel fa miankina amin'ny fitondran-tena, mety hoe
asa mety ho lavitra ny fitiavan'Andriamanitra indraindray na mety hoe akaiky ny fitiavan'Andriamanitra indraindray na mety hoe mety efa lany angamba ny fitiavan'Andriamanitra avy androany. Dia misy moa ny olona tena mieritreritra hoe tsy hamela mandrakizay Andriamanitra no fahotako taloha. Ao anaty Baiboly moa izany ny fahotana tsy navelan'Andriamanitra dia teny ratsy ny fanahy masina kanefa tsy tonga amin'izay ataoko hoe degré izay isika fa ny olona mahafantatra ny ataony tsara ary nahalala ny tompo fa mandahan'Andriamanitra ary teny ratsy ny fanahy masina mahalala tsara ny ataony fa tsy hoe ohatran'ny hoe par accident ve sa par hasard ianao ny sendra nanao an'izay. Ny identité anao zany tsy miankina amin'ny zavatra ataonao e. Zay ngamba ny tokony hoe tena bazin'ny fampianarana androany fa Andriamanitra tianao foana. Tsy tanteraka ianao, za koa tsy tanteraka. Mety hoe tokony miasa bebe kokoa an'Andriamanitra marina izany. Fa tsisy hoe ny identitéako miankina amin'ny matetika ny olona manko ny identitéany attaché amin'ny position-any amin'ny arenany amin'ny lazany amin'ny tsy fantatro hoe amin'ny zavatra eto ambony tany na dia hoe miasa fanompona raha mety hoe ny identité anao attaché amin'ny maha-pasteranao ve sa amin'ny mampitoro ny ten'Andriamanitra anao ve sa amin'ny apôstôly sy profeta anao ohatra fa tsy hany ny identité anao dia ao amin'Andriamanitra amin'ny mazanak'Andriamanitra anao sy amin'ilay ray tianao sisy fepetra. Misy andalana vitsivitsy ameko anareo zany reto verset ijerevanareo hoe ny fitiavan'Andriamanitra mino fa haitsika rehetrarehetra moa zany efa mekany. Vakiko aminareo le izy hoe fitiavan'Andriamanitra zany tsy voafetra. Araka ny voalaza amin'ny Romana 9:7 andiny 7:30 sy 8:30 hoe fa izao matoky fa na fahafatesana na fiainana na anjely na fanapahana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy na ny hery na ny avo na ny alaliny na ny zavatra hafa ary tsy afaka hanalantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Dia ny fahasoavana sy ny fiantran'Andriamanitra koa hitantsika amin'ny Salamo 103 andiny 7 ka hatramin'ny 12 izay hoe Jehovah mamindra fo sy miantra mahary kosa be fandrapo tsy mitahiry ny fahatezerany ho mandrakizay izy na mitsara antsika araka ny fahotantsika. Dia afaka vakianareo zany le izy hoe tahaka ny alavitra sy ny atsinanana amin'ny andrefana ozy izy no ampiavonany antsika amin'ny helitsika. Dia Andriamanitra koa manampy antsika foana araka ny voalazan'ny Deutéronomie 31:8 hoe Jehovah elo lalana anao izy araka aminao tsy handaho anao na hafoy anao izy aza matahotra na mivadi-po. Ireo verset amenantsika ireo zany tsy hoe haitsika amin'ny saina fa tokony misy révélation personnelle miditra ny anatin'ny fanahintsika hoe manova ny fiainanao sy ny fomba fisainanao sy ny fandehanao mihitsy io zavatra rehetrarehetra io raha tafiditra ny anatin'ny fanahintsika sy ny fontsika. Da haitsika moa hoe mamela heloka Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny jauna 1:7 dia hoe ao amin'ny jauna 1 toko 7:1 koa misy an'ilay hoe manahoana ny fitiavany ray antsika ka nantsoina hoe zanak'Andriamanitra isika ary dia izany mihitsy. Ny olona tsy mahalala antsika satria tsy nahalala azy izy. Ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra tsy mahalala antsika satria tsy mahalala an'Andriamanitra izy. Dia mitoka hoe pratika menanao ara dia izao hoe andefa hira kely rehefa avy eo dia ao anatin'ilay hira dia samy mieritreritra zany hoe inona kay ny langa mety ninonao momba ny fitiavan'Andriamanitra anao. Matahotra ve ianao manatona an'Andriamanitra satria mahatsiaro hoe tsy tanteraka. Ianao mieritreritra hoe kelikely ny fitiavan'Andriamanitra anao mihoatra amin'ny olona hafa ohatra satria ianao tsy fantatro satria fenoiny banga. Inona kay mety langa ninontsika dia soraty ilay izy hoe inona. Dia inona kosa ary ny marina zany dia ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra anatin'ny Baiboly tsy voatery vitanao androany daholo zany ataoko hoe entre guillemets de devoir fa eritrereto fa manova ny fiainanao dia araka ny voalazan'ny Baiboly moa hoe voalazan'Andriamanitra tamin'i Joshua hoe saintsaina averimbereny soraty saintsaina averimbereny teneny méditer zany mba tsy ao amin'ny-tsaina fotsiny izy fa tena hiditra any amin'ny fanahintsika zany any amin'ny fosy fanahintsika mba les révélations personnelles tsy afaka miainao an'izay fanahy masin'Andriamanitra ihany afaka manova an'izay manome an'izay anao. Inona kay ny langa mety ninontsika momba ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika mety niteraka tahotra mety niteraka tsy finoana mety niteraka fanandevozana entre guillemets hoe tsy fantatra. Dia inona kay ny tenin'Andriamanitra marina anoloanao an'izay dia ao anatin'ity mampirisika anareo koa moa zany tsy voateny le izy raha ohatra nareo manana fanontaniana na manana commentaire dia afaka soratanareo amin'ilay chat zany dia andefa hira dia
samy mieritreritra eo zany tsika dia faranantsika liza fa tsy ataontsika lavina loatra.